Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Vaksika tompoko. Dia rahalahy za raha voninahitra no atolotra ianao ry Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Ary manaty pisaoranao zay no ny amin'ny fahasoavana sy fahatsarana zay nomenao anay indray dia ny amin'ny maraina vaovao. Rehefa notahinao no kolokoloinao izay notehirisinao tao anatin'ny aizina dia indro menao fitiavana, menao fahavelomana indray. Mankasitraka feno re Jesosy mankatelina ary tsy verimbelim-pona fotsiny fa olo-fahananao indray nomeno hanim-panahy azahoanay manatanteraka ny fahavitsoroanay vavolombelona fa zanakao izay amin'ny fanarananao. Dia masino ary zao fotoana izao ho tena araka ny sitraponao feno, fa tena ho araka ny tianao tanterahana, ka na iza na iza tokantrano izay mampandroso anao ankehitriny dia tonono an-trano Jesosy fa zay no baikonao hanonanay tokoa le fiadanana ambiampo ho an'ny tsirairay aby ary ny fiatsarana rehetra ho amin'izany tokantrano izany. Dia misaotra Jesosy eo ka masino teny izay afafy mpanakery amin'ny tsirairay aby. Dia amin'ny anaranao Jesosy Velaviany Nazareta no ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra tokoa. Aleloia. Amen. Dia mbola mpitiavana trano no iarabanantsika izao maraina izao ary hanonana amintsika trany ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ho vakisokafantsika ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Ezekela toko faha-efatra amby telopolo, 1:20 ka hatramin'ny 4:10. Ezekela toko faha-3:10, 4:10, 1:20 ka hatramin'ny 4:10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao, izao no iain'ny ondriko sy andinidinika azy. Toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'izay andro atratrarany ny ondriny izay efa niely. Dia toy izany no andinidinihako ny ondriko sy amonjeko azy avy any amin'izay rehetra efa nielezany tamin'ny andro nandrahona sy maisipito. Ary entiko mivoaka avy any amin'ny firenena izy, ka angoniko avy any amin'ny tany samihafa, dia hoentiko ho any amin'ny tany sy andrasako eny an-tendrombohitry ny Israely sy eny an-dohasandrika izy, ary eny amin'izay tsara honenana rehetra eran-tany. Eny amin'ny tany tsara no fiandrasana ho iandrasako azy, ary eny an-tendrombohitra avo ny Israely no ho tany iandrasana azy. Ao no andriny amin'ny tany tsara, ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no hinanany. Dia any amin'ny tendrombohitry ny Israely. Izao no iandry ny ondriko, ary izao no ampandry azy ho Jehovah Tompo. Ny vero tadiaviko, ny voarokam-podiko, ny folako amaroko, ny malemy ho tapatatanjahako, fa ny matavy sy matanjaka kosa dia rikako ka andrasako amin'ny fitsarana. Amen. Teny nampitondraina ny Ezekely izany teny izany ho fampiononana sy fampanantenana omena ny Jiosy. Hitantsika amin'izao fanambarana izao ary fa misahirana mihitsy ny Tompo mitady ireo ondry very, ka nilazany hoe izao no iain'ny ondriko ary andinidinika azy. Fa hoy ny voalaza ao amin'ny 2:12 hoe fa toy izany no andinihako ny ondriko sy amonjeko azy avy any amin'izay rehetra nielezany tamin'ny andro mandrahona sy maisipito. Izany andro mandrahona sy maisipito izany ry havana dia manambara fahaverezan-kevitra mampiseho tandindo amin'ny fahafatesana misy eo amin'ireo zanak'Israely izay babo niaina ao anatin'ny fanadevozana. Fantatsika tsara fa izany fahababony izany dia mampiseho tsy fahafahana, mampiseho fahangejana ny manodidina, ary dia very hevitra, very fanantenana, very fanaim-bola velona hoy ny fiteny mahazatra. Ary izany andevo izany dia mampiseho sary ny ondry very tsy ao anatina andian'ondry izay
tandremo mampiandry azy, ondry izay tsy ao anatin'ny fiarovan'ny mpiandry, fa ondry miely any ivelany izay misy bibidia mitondra fahafatesana. Ry havana, hitantsika ary fa ny fialana ao amin'ilay vondrona anankiray izay ametran'Andriamanitra azy dia mampiseho fahafatesana sy tsy fahombiazana na amin'inona na amin'inona. Tazantsika inge zany teo amin'ilay zanak'Adaly, niala teo amin'ilay vondrona nametran'Andriamanitra azy izy noho ny adalany, noho ny ditrany, ary dia fantatsika loatra fa nolazainy lioka fa niady sakafo niaraka tamin'ny kisoa izy. Sary maneho faharatsiana ary dita amin'izany fa toa mitovy zoa amin'ny biby, mitovy laharana amin'ny biby. Ary dia izany no mahazo ny olona rehetra izay miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no iainan'ny olona rehetra izay miala amin'ny fitantanan'Andriamanitra azy. Fa eo indrindra nefa no ijoroan'ilay Jehovah Andriamanitsika, ilay tompon'ny fampionona sy ny teny fampanantenana. Eo amin'izay fahaverezanao izay no miditra an-tsehatra ny tompo, satria mitady anao izy, ary hitany fa ao am-bava ahoanany lioany ianao. Hitany fa ao anatin'ilay andro mandrahona sy maisy-pito ianao ka atao tsy manan-kanterana intsony. Ary dia mitodika taminao Andriamanitra nandray ary nisahirana satria manangona ny very rehetra mantsisy. Ry havana, mba azonao an-tsaina moa izany fahasahiranana izany, misy ady atrehana inge amin'izany, misy fahavalo mifanandrina aminy inge amin'izany, fahavalo tsy maintsy ho reseny, satria tia haka ny zanany izy, tia hamory ireo zanany izy ho andiany iray, ka hiaraka aminy ao amin'ilay valabea dia ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao ange izany isahirana an'izany. Izany rehetra izany ry havana no tandindon'ilay famonjena lehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny nanolorany an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izay inge no nilazany lioky, ary rehefa hitany ilay ondry very dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia ny mamoro ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe, avy hiara-ny faly amiko fa efa hitako ilay ondry very. Toa te ilazantsika izany ten'Andriamanitra izany, fa nafa tena niala nenina amintsika isan'andro Jesosy Kristy tompo, niala nenina ka nikaroka, nanenjika antsika any amin'izay toerana nalentsika any, ary tsy nanenjika antsika ka ampijary antsika sy ampahory antsika, fa nitady antsika izy satria tiany anana fiadanana isika, satria hitany fa tsy misy fiadanana, tsisy fiainana ao amin'ny toerana misy antsika io. Ary io ny voalaza fa rehefa hitany ilay ondry very dia ataony eo an-tsorony. Rehefa hitany ilay mpanota very dia ataony eo an-tsorony. Tsy manambara fitiavana ve izany ry havana? Olona efa nani, olona efa niodikodina nefa dia entiny eo amin'ny sorony, satria tsapany fa efa tena reraka loatra tany amin'izay nalehan'ny tany, ary tsapany fa tsy afaka ny amindra amonjy ny toeram-pamonjena intsony ko andeha hozy izy hoentiko eo an-tsorika. Hay izany rehefa very ana-tany lavitra fanaovany ratsy any, any amin'ny fahaverezana any, any amin'ny filomanosana amin'ny zavatra mahamafady rehetra any, mbola trotrony Jesosy any ianao rehefa vonona ny veriny eo aminy. Tsapanao ve izany fitiavan'i Jesosy ianao izany ry havana? Ho anao izay miainy izao vaty izao ary, tsaroa fa tena tianao Jesosy, ary tsy mikapoka na mipidinanao izy fa trotrony ampitiavany ianao. Ianao izay efa very tany amin'izay nalehanao tany, ka mbola iteneny ny ampitiavany hatrany ihany koa hoe, miverena ianao ry olom-kompiodina, fa tsy ampanjombana ny tavako aminao aho, fa mindra fo aho ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Fa ho tadiaviko mantsy ny ondry very hoy tompo, averiko izay misaraka tamin'ny andiany, ho tsaboko izay maratsy, ary ho atanjahako izay marary, ahoro kolokoloky hatraminy
izay matavy sy matanjaka. Enoy ary ny feo andriavana, ilay feo manambitambo miantso anao mba iverina mba hiaraka aminy hiadana eo aminy. Ary efa miverina eo aminy angenao dia ho raisy indray ary fataro fa tena fifaliana lehibe ho any an-danitra any ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Ary azadino fa zava-dehibe ho an' Jesosy ny fiainam-pananao, zava-dehibe ho an' Jesosy ny tenanao. Olona noforon'Andriamanitra mantsy ianao nalainy ho an'ny tenany, ary noho izany tsy fony ianao hamotika ny fiainanao eto amin'ity tontolo feno faharatsiana ity. Ary izay no ny tenenana hoe miverena ianao iain'ny fananarako, ary ampahafantariko anao ny teniko. Izaho efa nandevona ny fahadisoanareo tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Ko miverena amiko hoe fa efa nanavitranao aho, ay mantsy ianao. Re avy malalo amin'ny Tompo, miantso anao ny Tompo ary manamarina ny teniny foana ka miteny miverena fa tianao aho. Amen. Ivavaka sika tompoko, ry Andriamanitra be fitiavanao, zay no anarana fantatray fa Andriamanitra ivavahanay. Ary rabaribarinao tamin'ny teninao teo androany fa na dia mandeha lalan-davitra ary izay mitody damosina aminao, ka rehefa mahatsapa kosa fa very ka miantso ianao ka mandray ny antsonao, ka manaiky ny verina dia ho raisinao amin'ny tananao rotoko, ka ho tsotronao mandra-pahatonga eo amin'ny seza efa nomananao anay. Misaotra betsaka Jesosy aho, mankasitraka satria hery lehibe ho anay amin'izao fotoana andalovanay amin'ny lalatsarotra izao tokoa, no mbola miantso ianao fa tsy hampanjombona ny tavanao aminay mihitsy ianao, tsy hanafina ny famondraponao aminay ianao, fa raha hiverina aminao tokoa izay dia hiverina aminay tokoa ianao ka handrainay ho zanakao hatrany. Reto ny vahoakanao amakivaky izao tontolo izao indray mety hiviry lalana ihany eny efa-tsy-efaniny mahatoky hafanamarina ny teninao ianao, fa tsy handahona foy anay ka mbola namarina ny teninao foana, fa hiaraka aminay mandrakizay. Dia mariny ny teny andrany ary ho talonaka amin'ny tsiraiky raha mbola misy tiana mavo bangio ny fanainao masina ka teny hiverina tanteraka aminao ny tomponay sy mpanjakanay. Dia tolony amin'ny tsirairay aby anatotranao masina ry Jesosy tomponay, ka hitenenanao hoe indray mpimaso monja no nafoizako anao, fa amin'indra fo lehibe no ampodiko anao. Tamin'ny firehetany fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja, fa amin'ny famondrapo mandrakizay kosa no amondrako fo aminao. Mandehana fa ombanao mandra-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Dia torotrainao ndera sy ny anjara voninahitra Jesosy. Anao zany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen.